Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manoltranao vaovao. Mila fandraisana ndraikitra ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana, indrindra ny eo amin'ny sehatra politika sy ny fividianana sy ny vaovam-bahoaka ho avy. Zosy adidy amin'ny maha olo-pirenena vanina sy vonona ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Voaporofo izao fa voahitsakitsaka tanteraka ny asin'ny demokrasia eto Madagasikara, manoloana ny fangatanan'ny Andry Rajoelina ny fanoloana ny masoivon'ny vondrona Eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara, izay maneho ny heviny mahakasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Fanapa-kevitra izay isy fiantraikan'ny ratsy ara-politika sy ara-ekônomika eto Madagasikara noho ny vondrona Eoropeanina, izay isan'ny mitazona ny laharana voalohany amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-bola sy ara-teknika manampy an'i Madagasikara. Sakana mahakely ny vokatra azo eo anivon'ny aray ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs illicites izay ilaina fanatsarana hoy ny tale général ny Androany. Ankilan'izay ihany koa ny tsy fisian'ny fandrindrana anatiny eo amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly, amin'ny kapeny, compte bancaire 220 izay ahitana vola mahery ny 9 miliara no nogiazana vonjimaika tamin'ny taona 2024 raha ny tatitry ny asa tamin'ny taona 2024 Androany. Trangam-piarahamonina mitaraina ireo mponina ao amin'ny distrika ny Miandrivazo manoloana ny kolikoly sy ny fanapara-pahefana ataon'ireo manam-pahefana any an-toerana toy ny tranga ao amin'ny fokotany Soaseranana, komina Ambatolaky, olona efa namohana didy fa migadra mandra-pahafaty, miriariana anivon'ny fiarahamonina noho ny fahafantarana olona. Any ivelany, 2 andro taorian'ny nisehony horohorontany tao Taiwan. Mbola mitoetrany ny fikarohana ireo olona indrindra any amin'ny faritra misy valan-javaboary ny sy ny fihotsahany tany. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Fahalitafahotana andrany tena kitomboky lasety mivavy amin'ny alina ity aterina ny arabo mba pirahintso ary manasanao ampitiavana anjony fampalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia mila fandraisana andraikitra ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana indrindra ny eo amin'ny sehatra politika sy ny fividianana sy ny vaovam-bahoaka ho avy. Zosy adidy amin'ny maha olo-pirenena vanona sy vonona ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Miasarotra ny toedrara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ary miazakazaka izay tsisy ny lafin'ny politika sy ny toe-karena. Iroso amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka isika izao ary farana ny alatsinainy fa avalon'ny volana aprily ho avy izao ny fandrotsahana ireo antota taratasy rehetra takina ho an'izay maniry ho isan'ireo mpifaninana amin'izany. Io daty io sy ny datim-pifidianana izay mbola misy fanontaniana maro mipetraka amin'izao fotoana noho ny avitsiny ireo efa nanatitra izany antota taratasy izany. 3 andro mantsy sisa kanefa raha ny loharano-baovao azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo efa nandrotsaka ny taratasy maha-kandida azy. Miankina amin'ny safidiny tsirairay anefa izany ary tsy mahagaga satria efa mahazatra eto amintsika ny miazakazaka ao anatin'ny fotoana farany. Ny resaka fifidianana no tiana hisontonana ny sain'ny malagasy. Endrika roa no miseho. Endrika voalohany nandeha iny ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ary efa ny rahantsika nahita fa tsy nandray anjara tamin'izany ny 70% ny malagasy. Endrika faharoa na inona paikady apetraky ny ACC sy ny CENI efa fantatry ny vahoaka malagasy ny fomba fiasa sy ny fitodiky ny fijerin'izy ireo. Ny zava-misy ny ainana sy ny lalovana teto amin'ny firenena no nahafantarany ny vahoaka malagasy iray manontolo izany. Araka izany, ireo 70% ny malagasy tsy tonga ny fidy ireo no avy anadio ny tokotany satria anaramaso ny safidiny sy ny vato tsirairay avy ny vahoaka malagasy ahafahany mpanohitra ho tonga eny amin'ny antenimieram-pirenena anala azy ireo. Izay ilay hoe deuxième tour araka ny voalazan'ny collectif ny malagasy. Mila fandraisana ndraikitra izany
ary sika rehetra no fanovana raha tiana ny ala amin'izao fantrana fitantanana tsy mendrika tsy fanaran-dalàna kolikoly tsy matomanota sy fanaparapahefana izao izay fahavalo iombonana dia ilaina ny fahatserovatena sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay avy efa nazavy iny ny fanambarana nataon'ireo avy ao ambato finandrahana avy ao amin'ny faritra morony mani sy avy ao amin'ny faritra matsiatrambony taoriny ny fanapaha-kevitra noraisiny ACC nanaisitra tsy solomavambahoaka intsony any Kristina Razanamasoa fanambarana izay tsy mijanona ho ambava fotsiny ihany fa fanambarana entitra vonona andray andraikitra ka iroso amin'ny fanovana tsy afaka ary tsy tokony raviravitanana ny voaka malagasy manoloana ireo rehetra ireo zo sy adidy amin'ny maha-olo-pirenena vanina sy vonina ny fandraisana anjara amin'ny raharaha-pirenena ka na inona mety ho endriky ny sary miseho zava-dehibe ny famitana ny adidy ny fanaraha-maso ny safidy amin'ny fifidianana ary koa tokony ho sarotiny amin'izany zava-dehibe ihany koa nefa ny fananana fijery mahay mandanjalanja ka ho tena hitsinjo ny ampitso na eo aza ny fahasairanana menjady sy izay rehetra mety ho endriky ny fanararaotana manoloana izay fahantrana iainana izay nona fatafity izay afatra mafonja izay fa araka nefa natsetika tao anatin'ny lohateny teo dia voaporofy izao fa vohitsakitsaka tanteraka ny asin'ny demokrasia eto Madagasikara manoloana ny fangatahany Andry Rajoelina ny fanoloana ny mahasoa ny vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara izay naneho heviny mahakasika ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena fanapakevitra izay isy fiantraikany ratsy ara-politika sy ara-ekonomika eto Madagasikara noho ny vondrona Europeanina izay isan'ny mitazona ny larana voalohany amin'ny fampiarambonantoka ara-bola sy ara-teknika manampy any Madagasikara. Ankoatra ny fifandraisana ara-diplomatika, izy fiantraikany ratsy ara-politika sy ara-ekonomika eto Madagasikara ihany koa, indrindra amin'izao ankatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka sy manoloana izao fahasahiranana lalina iainan'ny firenena izao, ho ny mpanao politika naneho ny heviny, ny fahasahiany Andry Rajoelina nangataka ny fanoloana ny mahasoavony ny vondrona Europeanina, monina sy miasa eto Madagasikara. Ny vondrona Europeanina izay tsy hivina fa isan'ny tazona ny laharana voalohany amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika manampy betsaka ny Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny fandrotsahana vola anatin'ny basket fond ohatra. Mazava ho azy aloha fa io moa zany jour J-4 tsika androany maly moa zany sa afaky maly ny feniny laza fa tombana tsara fikarakarana amin'ny fifidianana efa ao daholo ny vola fa izay manontany tena hoe tena marina ve zany sa sora-bola satria motra mifanipaka manko le fandraisana fanapa-kevitra any amin'ireo nge ianao no mandondony ireo nge no mandrotsaka ao anatin'le basket fond nefany a ianao dia saha mihitsy manana fahasaina lehibe le tsy mety amiko ty satria teny momba n'le raharaha atao anatin'ny Madagasikara dia hoe soloky ramatoa ty fa aminay zany a misy fiantraikan'ny politika angezabe io a izay ho hitantsika moa ny fandehany tantara fa atreto amin'izao tsika miresaka izao zany raha ny mari-pandefesana apetraka manokana aloha dia mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo kandida izay nametraka ny antotan-taratasy hofidiana solombavam-bahoaka nefany amin'ny latsinainy ny faran'izany asa hoe hisokatra lahady ve ny famoahana ny bulletin numéro 3 asa hoe hisy atafavoaka kopia ve ny amin'ny sabotsy lahady zany rehetrarehetra zany a azo eritreretana hoe mety misy rivotra hitsoka tsy ampoizina atao anatin'ity faraparany herinandro ity fa dia iarahantsika mahita eto aloha tsy ahivana ny fanehoan-kevitra izay nataony momba ny famosirana ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra ny fitakinany mangarahara amin'ny fampiasana ny volany fond routier sy ireo famatsim-bola isan-karazany maloana ny faratsin-dalana eto Madagasikara ny resaka demokrasia sy ny zotra mpifidianana ireo vola miditra amin'ny famatsim-bola eto Madagasikara sy ny vola mivoaka tsokosoko any ivelany noho ny kolikoly misy eto Madagasikara no antony nangatany Andry Rajoelina io fanoloana ny mahasoavony ny vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara io. Tranga izay maneho taratra fa tsy misy eto amintsika intsony izany demokrasia izany ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Fa ny anay zany dia tsotra be hoe io ary no misy atao hoe code diplomatique za manana immunité diplomatique mazava ho azy manana fahasahiana ny teny ohatran'io angatahany fitondram-panjakana
ny anesorana azy ny anoloana azy maika moa zany fa izahay mpanao politika eto atoerana sy zay hoe manana fahasahiana miteny dia ohatry ny ahoana ny azo anay zany zany dia marika fa vao hitsakitsaka ny asin'ny demokrasia eto Madagasikara zay mariana manokana fa io demokrasia io dia rivotra mitsokana avy any andrefana zay ireo io olona angatanao fanesorana io tena tompon'izany demokrasia zany ao anatin'izany koa ny Amerikanina nefa dia aseonao aminy zany fa tena tsy misy ary porofonao aminy fa tena tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara ka nizaniza miteny nizaniza manotohana ny fitondram-panjakana amin'izay lafiny tsy tokony mampety azy rehetra dia io anjonjay mahazony rehetrarehetra raha izao zava-misy izao tsy hanova ny fomba famindrany tsy ametraka fanjakana tsara tantana sy tantandalana ny fanjakana malagasy izay tariany Andry Rajoelina. Fananao fanambarana manoloana ny tranga izay mahazo ny filohan'ny anteny miram-pirenena teo aloha Christine Razanamasoa ireo mponina tao Ambatofinandrana tsy manana solombavambahoaka izy ireo raha ny fanazavana ary tsy manaiky ny fanesorana ny Christine Razanamasoa amin'izany toerana izany. Ny lanja sora-bavety maneho ny alahelo no mikasika ny tranga izay mahazo ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamasoa ireo mponina tao Ambatofinandrana. Tsy eken'izy ireo raha ny faneho-kevitra ny fanapa-kevitra amin'ny fanesorana ity filohan'ny andrim-panjakana ity voafidy ara-dalàna tao amin'ny distrikana Ambatofinandrana ny solombavambahoaka Christine Razanamasoa anton'izao hetsika izao. Ankoatra izany fanitsaka tsanjony ireo olom-pirenena tao an-toerana ny nataony HCC raha ny fanazavana trano. Izahay vahoaka n'Ambatofinandrana dia maneho ny alahelo ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana makasika ny fanesorana ny solombavambahoaka Ramatoa Razanamasoa Christine voafidy tato amin'ny distrikana Ambatofinandrana. Raisinay vahoaka n'Ambatofinandrana ho fanososena ny zoa makasiny ny safidinay izany didina voakany izany ary fanaovana tsinitsinina ny voalazany lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana masina ny tany razana masina koa izahay eto Ambatofinandrana. Tsy manana solombavambahoaka ankehitriny ireo mponina ao Ambatofinandrana raha ny fanambarana nandritra ny tatitra izay natao ireo mponina tany an-toerana mikasika ny raharaha mahazo ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamasoa iny. Sakana makely ny vokatra azo eo anivon'ny ray ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs illicites izay ilaina fanatsarana ho ny tale général ny androany ankilan'izay ihany koa ny tsy fisian'ny fandrindrana anatiny eo amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly amin'ny kabeny compte bancaire 220 izay ahitana vola mitentina 9 miliara no nokiazana vonjomaika tamin'ny taona 2024 raha ny tatitry ny asa tamin'ny taona 2024 androany fitinokolona trano mitatitry ny andendeny izay. Arena azo avy amin'ny maloto ny kolikoly fanararotapahefany fanodikidonam-bola-panjakany ary famotsim-bola ireo amin'ny ankabeny ny tranga izay anatanterahany RAI na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny asany. Vitsy ireo didy izay tonga eny anivon'ny RAI avy eny anivon'ny PAC raha ny fanazavana miisa 300 latsaka eo no tonga eo am-pelatanana hatramin'ny nametrahana ny PAC tamin'ny taona 2024. Ilaina ny fanatsarana ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs illicites ho ny tale général ny RAI. Ankoatra izany ny fandrindrana ny asa eo anivon'ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Ohatra zany hoe ny resaka lalàna mbola misy fanatsarana tokony atao. Efa napetraka ny lalàna makasika ny recouvrement des avoirs illicites fa misy atao hoe fampiarana lalàna fampiarana na texte d'application zany zay tokony hipetraka afahana midévelopper afahana miexploiter an'le procédure rehetrarehetra voalaza ao anatin'izany lalàna zany meko ohatra ny confiscation sans poursuite mila développer na mila apetraka tsara zany sy ny resaka confiscation valeur amin'ny resaka fanodikodona mbola-panjakana sy fanodikodona mpanana-panjakana. Anisan'ny contrainte satria ankoatra ny lalàna ihany koa ny resaka ferramientana dia mbola betsaka ny tompon'andraikitra isan-tsokadiny tsy mahafantatra
hoe inona zany fantatra hoe rafitra miady amin'ny kolikoly ady amin'ny kolikoly le izy fa raha manao io mba ahitana vokatra ka raha tsy misy zany zay fandrindrana anatiny eo amin'ireo acteur de lutte contre la corruption ny entité ny système anticorruption voalohany indrindrany aloha zany zay tena natao hoe hitarika ny ady amin'ny kolikoly mila fandamina mila fandrindrana tsara mba ahafana hoe mampitombo ny efficacité sy ny efficience. Ankoatr'izany tsy ampianatanterahana ny asa hiadina amin'ny kolikoly ny teti-bola atolotra ny RAI anatin'ny loi de finance raha ny fanazavana trano raha ny tatitra compte bancaire miisa 2.7 teto Madagasikara izay nahitana vola mahery ny 9 miliara sy 300 tapitrisa ariary no nogiazana nandritra ny taona 13.2 teo ihany koa ny canton de vise miisa 2 izay ahitana vola 17.2 euro tamin'ny volana desambra 13.2 no niroso tamin'ny fanaovana lavantireo fiaranogiazana vonjimaika izay miisa 20 azo tamin'ny tsara-dalàna ny RAI. Dia tamin'ireo fiara 20 voalazaka roa zany nisy didim-pitsarana navoaka amin'ny pôle anticorruption zany nanome lalana nanaovana izay lavanty zay teo ao amin'ny 388 millions d'ariary teo zany ny vola azo tamin'ireo lavanty roa nifanesy teto Antananarivo sy tany Toamasina ireo dia ny vola voakasika izay zany tsy mbola mirotsaka mivantana any amin'ny kitapo-bola mpanjakana aloha zany io satria tsy mbola didy raikitra zany ilay hoe voaheloko ale olona mikasika an'le fanenjehana natao azy fa kosa mijanona eto anivon'ny RAI zany io amin'le hoe compte de consignation zany io fa rehefa avy ny fotoana ilaza ny fitsarana hoe meloka tanteraka le olona dia miverina any amin'ny fanjakana io raha ohatra ka mitendray fitsarana hoe afaka le olona dia averina aminy zany mivola amin'ny fanandrify amin'ilay fiarany natao lavanty. Tontosandroany teny amin'ny fobeny RAI Ambohijanaka ny tatitra 13.2 mikasika ny asa vita an'ity rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ity rafitra ity izay rafitra fandimy amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly raha tsy ahivina ankoatra ny CSI, Bianco, ny Samifine ary ny PAC. Famikatso indray ny aseny amin'ny tetika asa tanamasoandry Merci Atosika noho ny tsy fandraisan'ireo mpiasan'ny Karamany mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ka asana misy fandraisany amin'izay ho ny filoha-levitry ny fikambanana Mamita na ny malagasy miaro ny taniny ny Mamita izay ivondronan'ireo tompon-tany voakasika ity tetika asa tanamasoandro ity onona saina. Mihisatra ny asa fanamboarana ny autoroute Antananarivo Toamasina fa miato mihitsy ny asa eny amin'ny tetika asa tanamasoandro. Antony zany ny tsy fandraisan'ny mpiasa ny Tampi Karamany raha nambara ny filoha-levitra ny fikambanana Mamita na ny malagasy miaro ny taniny izay ivondronan'ireo tompon-tany voakasika ny tetika asa tanamasoandro eny tsy mahabe omby i Merci Atosika miamahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana tatoato. Dia mangina moa zany zay nefa ny ao anatin'ilay fanginana tebiteby dia tsy milamina zany fa fitaintainana vokatr'ilay tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoan'andro zao dia be loatra raha ao anatin'ny commune Merci Atosika indrindra reo fokotany voakasika reo izay manodidina an'io tanamasoandro. Herinandro vitsivitsy aloha zay no hitanay zany dia manao matso ao ny an'izay zany tsy mihetsika intsony fa dia mipetraka daholo. Tarainany tsy manana milaza tsy mahazo vola ny personnel ao zay moa tsy mpanadiady fa izy no vakivava dia zay zany misy ao tsisy zavatra mandeha loatra amin'izao satria tsy zahay moa no miteny fa ny mpiasa ao dia milaza mihitsy hoe zay tsy nahazo vola zay tsy zao satria mampiasa ny épicerie any tanànany ireo fokotany manodidina reo dia tsy fantatra hoe ireo ve zany sanatria no mivady sa ny mpanararoatra mibetsaka dia misy ny tsy filaminana zany mandry tsy lavoloa ny olona zany fa amin'ny alina miambina. Mandry tsy lavoloa vokatry ny alatra amin'ny endriny maro samihafa fa tsy mandry fahalemana ihany koa eo amin'ny tany mandraka androany ireo mponina ao tsy mabe omby i Merci Atosika. Ka io mihitsy mampitebiteby amin'ny vahoaka satria ny zavatra takinay dia tsotra be hoe azaka tiana ny taninay tsisy réaction mihitsy ataon'ny fanjakana manoloana an'izay. Ny zavatra takinay dia hoe ataovy titraborone aminay io taninay izay lalàna ny nangalanareo azy dia lalàna koa no hamerenana azy mba hahafahanay misitraka sy milamina fa iny fois io vita titre aminay samy nanajary azy ny taninay
dia milamina zany zay dia mamoaka ny fanjakana hoe hijanonao amin'ny 340 hectare zahay zay anorenana ny bloc administratif dia milamina tsisy raorao fa raha mbola io zavatra mienoeno io zany ny fanjakana dia mitaintaina ny vahoaka efa hatramin'ny 2022 nakaty tsisy réaction ataon'ny fanjakana mahitsy izahay mangataka hoe mba olona matapa-kevitra re tompoko man'le solotena ministera ampiresahana aminay izy zay mahenoeno eo ihany midina miresaka mandamindamina anay eo dia ohatr'izay ihany fambolena no fotom-piveloman'ny mponina voakasika ny tetikasa tana-masoandro iny tsy mampiomby imeritsy atosika tato anatin'ny taona vitsy ny tetikasa nambola izy ireo tsy mandeha amin'izay loana nefa izany vokatra ireo ranontany sy lalan-drano tsy mandeha amin'ny tokony ho izy fa ihany koa sao mbola ho alain'ny fanjakana indray ny tany ka ampitombo ny fatiantoka tsy amboly to mihisatra tsy mandeha indray ny asa fanamboarana ao amin'ny tetikasa very fanambola velona araka izany ireo mponina ka manaitra ny fanjakana ho matitra eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra noho ity tetikasa ity misy fiantraikany mivantana amin'ny andavanandrom-piainan'izy ireo ny tany izay mantoka ny aina ho an'ny malagasy araka ny votra nandritra ny atrikasa no karakaray ny firaisamonim-pirenena karadohi androany ty tsy ampasa madinika ka tokony atao laharam-pamena ny fanajany ireo zo mifandraika amin'izay fa tsy tahaka ny ataon'ny fanjakana amin'ny faritra maro eto Madagasikara ankehitriny. Tsy ny mieritsy atosika ihany fa nisan'ny mikatso tahaka ny ihany koa ny lalambe mikodanana ny autoroute any talatan'ny volonondrano no ny antony maro samy hafa izay samy misy fiatraikany amin'ireo tompona tany voakasika izay tetikasa ny fitondram-panjakana izay fa nanao fanambarana mitaky ny anendrena ny tale général ny orinasa ny fiombonan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama ny orinasa Jirama izay tsy manana tale général tao anatin'ny roa taona ka izao tsy mitsahatra ny mikrosofana izao roa taona zay no tsy nisy tale général ny teo anivon'ny orinasa Jirama vokatra zay tsy nisy nandeha amin'ny laony ny asa sy ny fandraisana fanapa-kevitra rehetra hoy ny fiombonan'ny mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa Jirama ka nahatonga azy ireo anao fanambarana mitaky anendrena ny tale général ny maraina teo takina ny fanendrena ny tale général ny orinasa Jirama maika antony isian'ny tale général afaka mandray fanapa-kevitra tale général mitondra sy mametraka rafitra sy ny vina fanarenana ny orinasa Jirama ara stratégique ara-bola ara-barotra ary ny ara-tsosialy ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy mahita sika amin'ny zavatra iainana rehetrarehetra matoa zay mitady hoe mpanapa-kevitra amin'ny ampandehan'ny orinasa dia tsy mandeha zany aloha dia mitady ny ampandehanana azy ary fiainan'ny orinasa fiainan'ny orinasa Jirama ny fampiresana dia ekinan'ny fiainanay mpiara-miasa dia fiainan'ny vahoaka malagasy mazava ho azy na izany tsy nanome fem-potoana ireto fiombonan'ny mpiara-miasa eo anivon'ny Jirama ireto fa nytaniana mipetraka ny hoe mandra-pahoviana no ho tale général mpisolo-toerana no eo anivon'ny Jirama raha toka tale général mpisolo-toerana no teo tao anatin'izay roa taona izay io mpisolo-toerana io izay tsy afaka nandray fanapa-kevitra tsy afaka nametraka rafitra sy vina ho fanarenana ny Jirama araka iny fanambarana nataon'ireo mpiasa teo iny manana finiavana amany olan'ny herinaratra sy anarina ny orinasa Jirama ave ny mpitondra fanjakana raha toka tsy nisy ny fanendrena tale général nandritra izay roa taona izay sa ve tsy misy te andray io toerana mahatale général io eo anivon'ny orinasa Jirama no ny toe-java-misy iaina nyty orinasa ity amin'izao fotoana andrasana ny mety ho fivoarany toe-drara sy izay vahaolana arosony tompona andraikitra manoloana izany mahakasika ny fividianana solombavam-bahoaka dia Andriamato Jona Piculas no kandida voalohany tonga nametraka ny taratasy filatsahako fodiana ho an'ny distrika ny Maintirano kandida tsy miankina izay tohanany antoko malagasy miara-miaingy isan'ny tanjona napetraka ny kandida ny fametrahana fandriampahalemana ao amin'ny faritra Maintirano izay efa nahafantarana ny Jona Piculas ihany koa tamin'ny fametrahana ny dina ao antoerana ankoatra izay ny fametrahana fotodrafitrasy fambolena sy fiompiana ary ny sosialy ny mponina eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana vao sosialy dia tafiakatra 210 hatramin'ny 310 ny vary iraika apoka amin'izao fotoana izao ao amin'ny distrikana Andapa fidanganana izay tsy mbola nisy toa izany hatramin'izay raha ny faneho-kevitry ny mponina noho Andapa isan'ireo distrika mamokatra ankoatra io mampiteny ny mona ihany koa ny fahatam-panjiro zara raha mandeha adiny 3 anatin'ny andro iray
Ikaikaiky ireo vahoaka amin'ny distrika Nandapa faritra Sava vokatry ny fitanga ny vidim-piainana. Ny vary tafiakatra 240 hatramin'ny 340 ariary ny iray kapoaka. Izao vele Madagasikara tsy maintsy mandroso ny faneho-kevitry ny mponina azonay tamin'ny Antso Atarby. Fiainana 50 sy 400 zao ny kapoaka. Mbola tsary nisy tamin'ny Andapa ty zay atry Nandapa. Satria Andapa tany mamokotra be velarantany fa ny vidim-bary ny vidim-piainana ny amin'ny pepenina moa dia fa tsy hita lazaina tsy ny menaka ny savony sy ny karazana. Zao be natao hoe tsy maintsy mandroso mampalahelo aza ihany ny fitondrana amin'izao fijerim-bahoaka zao. Efa fetrany kibo gamba raha mihinana 3 kapoaka na 4 kapoaka isan'andro dia na 2 kapoaka sy tapany isan'andro isan'ny mahamanomkom-bary vao sakafo ny olona sahirana moa fa iny hitantsika iny fa tsisy vidiny mihitsy ny vanilina. Tangana ny vidim-piainana etsakilany ny lavanilina izay isan'ny fotom-piveloman'ny mponina io tsy ahitany mpitondra vahaolana mandrak'androany io. Ankoatra io ny herinaratra ihany koa ny fotoana ahatapahany no maharitra noho ny andehanany. Io tapaka isan'andro adiny 2 na 3 angamba mandeha isan'andro. Mila irotaka ny vahoaka fa mbola miandry fotoana fotsiny angamba fa tena sahirana io ny fitadiavam-bolan'olona ny siodirany fotovariny ny fanaovana alina rehetrarehetra ka taraina aminareo fanjakana tena mitaraina amin'ny vahoaka Nandapa tena tadiavanareo vahaolana fa tena sahirana fa ny palemana ny halatra moko dia efa tsy tenenina tsony ny halatra vaky trano sinto mahery azony maizina ny trano amin'izany efa tsy alana mihitsy le tany satria mpangalatra manao izay taony. Iandretsika tahaka ny nitranga tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ve ny fanjakana vao andrainy andraikiny manoloana ity fahatapahany herinaratra ity ho iatran'ny faneho-kevitra. Iverenantsika ny mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tafapetraka somatsara teo anivon'ny OVEC distrika ny Fianarantsoa voalohany ny antotaratasy ny candidat collectif ny Malagasy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny maraina teo. Izy ireo izay nametraka izany voalohany raha ho an'ity distrika ny Fianarantsoa ity olom-baovao vonina ny ijoro ary tondra hery indray ireto lisitra avy amin'ny collectif ny Malagasy ireto. Aingorakotany irina kolo Fianarantsoa. Tao ariny ny fanambarany ny mahakandida solombavam-bahoaka azy andro fitofitsy lasa izay dia no amafisiny tamin'ny fametrany ny antotaratasy filatsakovidiana izany fahavononana izany io maraina io. Fihavanana ho an'ny fanovana io ny teny filamatra ary ny fampiraisana sy ny fifanampiana izay no tanjony. Mila fandraisana andraikitra, mila fijoroana ty tanànantsika, tanànan'ny Fianarantsoa izay tanàna iombonantsika ty. Mila mandray ndraikitra tsika mba hanehoantsika fomba fanaovana politika vaovao manome lanja ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka sy ny soa iombonana ary indrindrandrindra ny fihavanana. Anisan'ny foto-kevitra aintsika izorana any amin'ny entrim-piarahamonina vaovao ny hoe fihavanana ho an'ny fanovana. Mila manova isika fa tsy mety zao zavatra misy. Ka ny lalana ahatongavantsika any amin'ny fanovana dia ny fihavanana. Fihavanana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mila mifampatoky sika samy malagasy, mila mifanampy sika samy malagasy, mila mifampisitona miakatra sika, mila mirahina sika amin'ny zavatra mahasoa iombonana. Ka eto Fianarantsoa zany no sehatra anankiray, toerana anankiray anehoantsika an'izay voalohany hoe mampahomby atsika izay foto-kevitra entinay sy zarany izay ary joro andray andraikitra isika. Vonina ary misokatra amin'ny anklafy kely maro ny candidat collectif ny Malagasy. Tondra fomba fanaovana politika mendrika sy sahaza atsika ny zavatra ho ataonay ireto ary hitanareo fa olona samy olona mba olona vaovao, olona tondra fomba fisainana vaovao, olona manana faharesendahatra amin'ny zavatra atao sy ny foto-kevitra ifampizarana ary olona matoky fa ahomby
sy andraiky isika sy ny fiarahamonina ny tanàna ny Fianaratsoa ty distrika ny Fianaratsoa ty asika ataony mahomby sy miverina amin'ny hery sy ny tanjaka nyty tanàna ny Fianaratsoa tanàna iombonantsika fa anisany nanatotosa ny fametrana ny antotataratasy filatsakovidiny ihany koa ary izy no nanao izany voalohany ny kandida tsy miankina avy ao Isandra tapakevy za ilatsaka irotsaka solombavam-bahoaka ao Isandra miantona dia za mipetraka ao toerana mahita ny fahasahiranany vahoaka miara-mitakosona ny vahoaka dia faharoa manaraka an'izay mikatsaka fampandrosoana ny Sandra satria raha jereko isaky ny distrika rehetra zany aty amin'ny Haute-Matsiatra dia alaina mba misany hoe ohatran'ny farany zay dia mba miezaka aho hirotsaka ny solombavam-bahoaka zany hoe ny vahoaka koa tadiana tsy vaovao an'ny vahoaka ny Sandra mora iralita noho ny asa soa izay efa nataony atao an-toerana raha izy no tafiditra amin'ny toeran'ny solombavam-bahoaka dia izy no akaiky ny vahoaka Sandra bebe kokoa satria izy ao isorana tena koa ao ambondrona azo hitarainana izay zavatra mamparahery ny vahoaka fa fampiakina izay mianaka ohatr'izay no nilatsahanay amin'ity toeran'ny solombavam-bahoaka ity efa nampandehan'ny rano fisotro madio tao isorana izy mamboatra n'ireny lalana kominalina reny izy ny famorana fobe moa dia efa tsy tapaka isan-taona fa tsy maintsy manao an'izay zay finovin'ny sosialim-bahoaka ary izy dia tena olona izay olona fiainana izay ka sy manavaka natoko politika izy na olo-tsotra fa izay manafina azy dia olona daholo hatreto hita ho ny hena ireo mpandray anjara tamin'ity fifianinana fifidianana solombavam-bahoaka ity raha oharina tamin'ireo teo aloha asa ho mety antony izany ve ny fiakaran'ny antoka izay nitentina ho roapolo tapitrisa ariary be izao izay nitapany voalohany fampahalalam-baovao fa anaraka dokam-barotra vetivety isika dia andray vahiny avy hatrany ao anatin'ny tapany afaro iza daholo mimpankafy ny tarika reko fampisehoana ny alahady 7 avril amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra tapakila azonao jifainao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny botika masinina rehetra manomboka amin'ny R1,00 ka hatramin'ny 5,400 reko ny alahady 7 avril amin'ny teloratolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra sponsor Telma panambahiny sampana fampahalam-baovao amin'ity alina ity dia mpanakanto fatadazy firasolofon'ny aina miarabanao tonga soeto amin'ny plateau-ny kolo fantaniko voalohany avy hatrany misy ny hetsika goavana izay arahana amin'ny tarika reko amin'ny alahady ho avy izao iresadresaka makasika izay tsika ie faly mirabanao faly mirabanareo anay tokantrano ihany koa efa teto ihany hafa nivirina indray amin'ny lahady zao fety ao Antsahamanitra karakarain'ny reko moa zany ao anatin'izay reko ao Antsahamanitra 7 avril lahady 7 avril manomboka amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny ray sasany no mivonva vady dia mirado sy bolo no gestan'ny tarika amin'io alahady io raha ohatra nareo ho avy dia ny tapakila azonareo jifaina ao amin'ny www.ticketplace.io na koa ao amin'ny boutique machine rehetra azonareo ahitana anazy dia eny toerana koa mbola isy mivarotra manomboka amin'ny 7 maraina ny alahady zany mariana fa efa lany ny billet bronze silver gold dia ny fan jaune mbola ao sy ny billet simple moa zany mazava ho azy fa tsy hoe ratsy akory reo fa eny mahazo toerana tsara be foana nareo fa tongava manjifa ny billet tena finaritra be reto fety io tena zay vao isany eo anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny tarika raiky moa zany izy io dia tena tena fahatongavanareo hiaraka irehatra betsika zay indrindra fankalazana ny fahadimy taona fety be zany fa manahoana afaka mba mahasationa kely mety zava-hitranga ao anatiny ao Antsahamanitra avy amin'ny fotoana Antsahamanitra
efa nilazaiko teo hoe isy an'ny bolosy mirado zany hoe isy fiara fampiaraham-peo aminay mirala avy mety hoe isy firafofiniaina iranira mirado hitatsika eo tsy hainareo mihitsy afatongava de ao mahita anazy fa zay ho tsara be fety io tena nenina zay tsy hoafy satria tsy haindreo roviana vo isy ohatran'io tsy teteny betsaka fa aza dino amin'ny lahady zao mbola misy billet tongava amin'ny sivy maraina ny voa de efa misy billet indray ny atsamanitra tongava amin'ny lahady zany hoe akoatran'ny any amin'ny fividianana ao alina de mbola isy billet eny antoerana tokony mbola misy billet fa mite andrisy lahatra ihany hoe te andrisika ihany hoe miazaka za ihany mijery billet nareo fa mbola isy eny antoerana zany fety be araka ny efa lazaina teo ihany fa mety hoe asadiny firy eo ty fampisehoana ity mety ho adiny 3 sasany eo zany hoe fampisehoana tena ho lava tsara mihitsy sa mety hoe iankina amin'ny fankafizana sy ny rehetra mety hitohy mihoatra an'izay ho hitatsika eo rehefa mirehatra be nareo rehefa tonga daholo nareo de ataontsika tsara io zavatra io ataontsika ho afa-po nareo zay ngamba ny tena tiako lazaina ho afa-po nareo tsy haneninareo tena vety mirehatra be zay ihany vo isy ohatran'io hoe mirado bolo reko hatramin'izay de zafady tiakasitraka nreo nanohana anay rehetra ao anatin'izany Telma, Fresh, Assurance Alliance, Studio 58, Katra, Cantine sy ireo maro hafa zay alako tsiny fa mety tsy voatonga eto daholo fa tena mankasitraka be amin'ny fanohananareo amin'ity hetsika ty isorany finy vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao hanoizantsika ny fampahalalam-baovao azy dia ilaina ny fampiofanana bebe kokoa ireo mpampianatra alomano na maître nageur sauveteur sy ireo mpiambina dobo na ireo surveillant de baignade eto amintsika ho famonjena ireo olona maty mety ho dobo-drano hoy ny avy eo anivony ny Ligine na ny Taranja Lomano eto Analamanga. Ny fiofanana zay misy zay arahana amin'ny ligy ny Lomano eto Analamanga zany dia fiofanana ho an'ireo atao hoe surveillant de baignade sy ny maître nageur sauveteur zany hoe ireo olona mpampianatra ary olona koa zay miambina dobo na toerana misy mpilomano na amin'ny ataontsika hoe amin'ny dobo filomanosana io na any amin'ny toerana ranomasina na dobo ivelany dia raha ny tena izy tokony misy miambina an'ireny daholo amina fampianarana ihany koa satria rahantsika malala amin'izao fotoana izao be loatra ny olona maty androany na dobo androany dia anisan'ny amin'izao fotoana izao moa eto amin'ny dobo filomanosany Académie nationale des sports zany tsika dia ireo mpiofana zay manao ny atao hoe taranja TSMS zany hoe raha lavaina izy amin'ny teny baiko de hoe technique spécifique en matière de sauvetage zany hoe misy teknika manokana zany rehefa amonjy olona ianao indrindra fa ny fangalana olona any anaty rano sy ny fitondrana ny olona iny mandra-pahatonga ety amin'ny sisin-drano zany. Trangam-piarahamonina mitaraina ireo mponina ao amin'ny distrikany Miandrivazo manoloana ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo manam-pahefana any an-toerana toy ny tranga amin'ny Fokotany Soasiarana na commune Ambatolahy olona efa namoahana didy fa migadra mandra-pahafatiny miriary iny anivon'ny fiarahamonina no ny fahafantarana olona. Intelona nambady ny rain'izy miravavy reto raim-pianakaviana izay manana tany amin'ny hektarany maro amin'ny distrikany Miandrivazo no ny fitsirirítana ndray tsy kombakomba ireo vadiny telo ireo ka nanapozina azy mba azahoana ny fananany maty ilay raim-pianakaviana nivoaka ny didy fa migadra mandra-pahafatiny ireo tomponantoka tamin'izany saingy tsy nisy ny fampiarana. Naton'izay dia noho nino ny andresiny haren'ny babanay io sy kifohanay no manjaka mankasitraka ny lova boaka avy amin'ny babanay. Dia nitory zahay nitory tegna amin'ny tribunal dia nivoaka moa ny didy dia condamné gadra mandra-pahafaty Marteza Viviane zay dia nefa marina izy gadra mandra-pahafaty nefa sy tonga sy nidragna amin'ny fonja mbola miverina eny an-tanàna
nitohy no famangalany togn'olo ny vononina voadidy anazy nefa mbola nivokariny koa nalainy koa ny tolam-balo tao de nitory ahay agny amin'ny tribunal nefa sisy sitrany zany lasa dossier classé. Tsy vitany niriaritena nivony fiarahamonina ireo nanao ny fanompozinana fa nitadiny fomba rehetra ihany koa anliana ireto zanaky ny maty izay tokony ho mpandova. Nipotry indray ny hevidratsy raha ny fanazavana ka namoronana dossier ny zanany mba hampangina azy. Iaho no nampidiriny ao amponja de teraka ao amponja noho nino nikolokolo zay zany da nono ahay madisiky ny mavolamba sy mana de vesarina satria nimerehareha misy izy ireo satria nafaty ny babanay mbola sy niditra agnaponja izy de nefa nisy didiny mivoaka izy aloha ravikilo zany filazanay hay ay mas mana izy ravikilo gadrabarapafaty raha amizay koa sebe avy sebe mpangalabary ahay o de enjehiny sebe koa nay fa mpangalabary de aveo amizay de otifirina zany ahay de farany moa nanao manaova taratasy anareo zo manao fokon'olo hanohitra nytiky taratasy nataonareo ty forchette tena gidragidra nanao ampanaovany ny fokon'olo anio nasiasy natao agnatin'ny 4-4 aby anay 7-7 olo. Araka izany rehefa vita ny sazy tany amponja hitadiavana fomba hafa indray ireto zanany ireto anliana azy mba tsy ho isan'ny mpandova ohatra ny fanazavana. Amin'izao milefa miaro ny ainy miaraka amin'ireto zanany izy mirahavavy ireto ka miantso ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany hijery akaiky ity raharao amin'ny fokotany Soaserana commune Ambatolahy distrikany Miandrovazo ity. Iny ihany koa ny antsika miampita amin'ny maresaka avy any ivelany roa andro taoriana ny sehon'ny horohorontany tao Taiwan mbola mitohy ny fikarohana ireo olona indrindra any amin'ny faritra misy valan-javaboary ny sy fiotsahan'ny tany. Androany olona 7 ny hotsahan'ny tany tao anaty tunnel no avitra ireo mpamonjy raha toka olona 10 mahery no mbola tsy hita hatramin'izao. Efa natomboka kosa ankilany ny famotehana ireo trandrava ao andrenivohitry Taiwan maharitra 2 herinandro io ny fandravana io raha ny fanazavana. Izay koa tomboka lasety mikoaviny masakazo natolotra tamin'ity anio ity sorina fenenona izanaiza misy anao nanjo izany hatramin'ny farany. Daniela Minarso nitondra ny fampalalam-baovao amin'ny rahampitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piona indray samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.